Iny ary faly miarabantsika rehetra indray ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity alakamisy faharoapolo ny volana novambra taona 2024 atanatin'izao sakafom-panahiny io zao ary hibanjinantsika hatrany ny loha hevitra manao hoe mandrasa ho avy ny tompo. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitro rainay misaotra anao hatrany izahay ny amin'ny fitantananao sy ny fitsombinanao fiarovanao anay. Misaotra anao Andriamanitro fa omenao indray izay tombon'androm-pahavelomana. Misaotra anao Andriamanitro fa omenao ihany koa izay fotoana ahafahana indray miaino izay tianao ambara aminay amin'ny alalan'izao sakafom-panahy izao. Ankasitrahanay anao indrindra izany Tompo fa zava-dehibe ho anay ny fisian'izao fotoana izao mba ahaizanay mandray maheno ny teninao ka mampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro. Dia mitenena ary Jehovah Tompo fa miaino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana malala rehetra ao amin'ny tompo ny sakafom-panahintsika amin'ity an'ity dia arak'izay hita ao amin'ny Joda. Joda 17 ka hatramin'ny 13. Joda 17 ka hatramin'ny 13. Toy izao no fivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôly Jesosy Kristy tompontsika fahiny fa efa nilaza taminareo izy amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny faharatsim-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Miandry ny famindram-pony Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay ary amindrao fo ny sasany izay mianahana ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo ny famonjena azy ary ny sasany indray amindrao fo amin'ny tahotra ka mankala na dia ny akanjo apentipentin'ny nofo aza. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anapaka ao am-ponareo ny ry havana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Araka ny andiny voalohany amin'io Joda io epistily an'i Joda io epistily nosoratan'i Joda dia Joda ny mpanoratra ny tenany ary raha ny tokony filazan'ilay izany tsy hoe Joda fa hoe Jodasy kanefa lasa mahazatra ny olona rehefa hoe Jodasy dia le mieritreritra foana tsika le mpamadika fa ny anarany hoe Joda na hoe Jodasy dia be mpanana be tamin'izany fotoana izany ary ny hevitra ny olona fa Jodasy ilay rahalahin'i Jesosy io le voalaza ao amin'ny marika 2:7 io manoratra io kanefa milaza izy fa tsy rahalahin'i Jesosy fa mpanompon'i Jesosy. Eo anatrehan'izany dia ity epistily ity dia manana endrika atao hoe apokaliptika no izy milaza zavatra izay ohatrany hoe zavatra ho avy, milaza miresaka momba ny anjely zany no zavatra resahany ato ary raha mijery fotsiny tsika ny 17 ka hatramin'ny 17 ity dia tena hitantsika ny maha-apokaliptika azy satria nahoana ny voalohany dia izao hoe efa fantatra ny ho avy araka ny ambarany ato amin'ny 17 sy ny 18 nilazana hoe efa fantatra ny ho avy. Tsarovinareo ry malala ny teny izay nolazainy ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny efa nilaza taminareo izy hoe amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira efa fantatra hatramin'izany zany fa amin'ny andro farany dia efa isy ny mpaniratsira. Ina moa ilay tenena hoe mpaniratsira? Anisan'ny atao hoe tafiditra ao anatin'izany hoe mpaniratsira izany ry havana dia ny olona izay tsy manaiky
ny filazany tsara ny Jesosy Kristy fa manao zavatra hafa eto atao mivandamantana le resaka manao zavatra hafa araka izay hitany fa mampetipeti ny fanany mampetipeti ny sainy ohatra amin'izany ny fiarahan'ny lehilahy samy lehilahy na fiarahan'ny vehivavy samy vehivavy na fiarahan'ny olona amin'ny biby zany ravana de tena faniratsirana mihitsy zany ny zavatra noariana Andriamanitra amin'ny soratra masinao de tena miteny mihitsy hoe lahy sy vavy ny nanaovan'Andriamanitra azy fa tsy nisy mihitsy hoe lahy sy lahy na vavy sy vavy na hoe olombelona sy alika olombelona sarim-bakoly tsy nisy an'izany mihitsy fa mpaniratsira ny manao an'izany tahaka an'izany le hoe ny faharoa revana de zao hoe fa isy ny mpaniratsira de ny faharoa hoe mandeha araka ny filany sy ny faratsy-panany eto zany tena entina ilazana mihitsy hoe misy olona ohatran'ny hoe normal zany izy fa manana ny filany izy de ina le filany ny faratsy-panany mahafaly azy ny mahita olona anankiray mitsingidina am'izao fotoana izao ry havana de maro ny video mandehany amin'ny serasera tambazotra tserasera fa inona ny video mandeha am'le izy masitona inona masitona olona be da be de olona anankiray mitaingina bisikileta de mianjera olona anankiray izay milalao manao skety de iny fa mianjera de midofotra be ry lohany olona anankiray izay miazakazaka de solifatra de inona daholo zany rehetrarehetra zany zavatra ratsy mitranga amin'ny olona anankiray mahafaly ny olona sasany ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny filan'ny faratsy-panahiny olona anankiray mitady zavatra ratsy handroa amin'ny olona hafa foana tonga amin'ny fitenenana malagasy hoe mifanipaka tahaka ny valala-karona amin'ny andro farany hoy ny ato amin'ny soratra masina ato amin'ny andro farany de isy ny olona mandeha araka ny filany ny faratsy-panahiny intsanane zany ary ndao ambara am'izay hoe efa fantatra ihany koa ny asany ao amin'ny andiny fasivy ambin'ny folo ao efa fantatra koa ny asany inona ny asan'ireo anefany le filan'ny faratsy-panasa le mpaniratsira ny asany de zao mampisaraka izy ny teny hoe devoly na ny teny hoe diabolos ny dikany amin'ny teny malagasy de hoe mitsofoka eo anelanelany zany hoe tia misy zavatra ray tia misy zavatra ray izay mikambana fa ny ataony devoly le mitsofoka eo anelanelany ary zay le ambara ato amin'ny andiny fasivy ambin'ny folo ato hoe ireo no mahatonga fisarahana zany hoe le aratsy-panahy le olona le faniratsirany de lasa mahatonga fisarahana ry havana malala rehetra amin'ny tompo zany ny asan'ny mpaniratsira sy ny filan'ny faratsy-panahiny mahatonga fisarahana de mipetraka am'izay ny fanontaniana ary ny asa nataonao ianao mety hiteny hoe za tsy mpaniratsira ianao mety hiteny hoe za tsy manana filana faratsy-panahy zany fa ny asa ataonao mitarika ao amin'ny fiombonana ve sa mitarika ao amin'ny fisarahana raha mitarika ao amin'ny fisarahana tongava saina aza manaiky ampiasan'ny devoly ianao aza manaiky hidiran'ny devoly antsehatra ny fiainanao aza manaiky ianao hisosoka eo ampivoany ka hitonga fisarahana ho an'ny olona na ho ana entité ho ana fikambanana na ho ana antoko ary ny asan'ny faharoa de zao olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy
Le hoe olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy de zao olona mibanjina mandrakariva hoe inona ny zavatra ranofo, lasa mivory miketrika hoe inona ny atao amin'ny resaka ranofo momba an'iny fa tsy miresaka ara-panahy mihitsy, tsy mijery izay ao anatin'ny resaka ara-panahy mihitsy. Efa fantatra ny ho avy ary efa fantatra ny asany fa izao koa nefa ry havana fa ianareo kosa manomboka eo amin'ny andinin'ny faharoapolo tena teneny mihitsy fa ianareo kosa ry malala, ry malala ozy izy a fa tsy ny teny izy fa ianareo kosa ry anina ry zambana tsy tonono ny araka ny anaranao fa tonono ny araka ny situation misy anao de ianao zany lay malala an'Andriamanitra, fa ianareo kosa ry malala. Tenenina eto hoe malala ry havana de zao ireo olona izay tsy isan'ireo mpaniratsiry na mandeha araka ny filan'ny faharatsiam-panahy, fa ianareo kosa ry malala de ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoana masina indrindra. Ahoana moa zany hoe mandroso amin'ny finoana masina indrindra? Mitoetra tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy tompontsika, ka Jesosy Kristy tompontsika no mifehy izay rehetrarehetra ataonao. Jesosy Kristy tompontsika no mijery sy mandamina izay rehetrarehetra tokony ataonao. Ka rehefa mivavaka ianao, vavaka amin' Jesosy. Raha misy resaka hoe fanaratsiana fio a, raha vo misy miresaka zavatra mampihemotra ny finoanao masina indrindra tenenin'ny olona de ajanony izy, mitondra fahamasinana ho anavy hoe zavatra resahanao amiko, mitondra fandrosoana ho avy na ho anao ve ny zavatra iresahanao amiko an'izany. Rehefa tsy mitondra na fahamasinana na fandrosoana ara-panahy ho anao na ho anahy, ajanony. Fa ianareo kosa ry havana ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoana masina indrindra. Fa ny faharoa indray koa ao anatin'izay de zao hoe mivavaha amin'ny fanahy masina, mivavaha amin'ny fanahy masina. Ahoana moa zany hoe mivavaka amin'ny fanahy masina zany? Io lay tenenin'ny soratra masina hoe raha misy mivavaka amin'Andriamanitra de aoka izy hivavaka amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Mila mivavaka amin'ny fanahy masina ianao. Ary eo ihany koa lay nitenenin'i Jesosy Kristy, raha misy olona raha misy olona maniratsira anahy na maniratsira an'Andriamanitra mbola azo famelan-keloka ihany zany, fa raha misy olona maniratsira amin'ny fanahy masina tsy azo famelan-keloka na oviana na oviana. Ary zay no antony hivavahana amin'ny fanahy masina. Fa ianareo kosa ry malala, tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra, tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ahoana moa ny hatanteraka an'izany? Mila mitahiry tenanareo mba tsy hidiran'ny mpaniratsira eo aminareo, mba tsy handeha araka ny filan'ny faharatsiam-panahy ianareo, mba hanesoranareo zany zavatra zany fisainana izany amin'ny fiainanareo, de miandry ny famindrapon'i Jesosy Kristy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Eo zany le tenenana hoe tonga ny amin'ny raholanitra Jesosy Kristy, de izy amin'izay le miteny anao ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendrena ho mpanapaka ny lehibe, midera amin'ny fifalian'ny tomponao. Eo anatrehan'izany nefa mba hatanteraka an'izany de mila mahay mamindra fo ianao, mila mamindra fo, mila mahay mamindra fo ianao
ahoana ny hatanteraka an'izany? Raha misy olona manao zavatra ratsy aminao, anjaranao no mamela heloka azy. Raha misy olona mangataka zavatra aminao kanefa ny vitanao tsara lay izy, anjaranao no manatanteraka an'izany. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra io fa ianao dia manambara aminay fa hay misy ny mpaniratsira amin'izao andro farany izao. Ary ilay mpaniratsira tsy manaraka ny didinao sy ny fitsipikao sy izay rehetra tianao ataonay, fa manangana sekta, manao izay zavatra ratsy eo anatrehanao. Ary nefany ny filan'ny fara-tsim-panahiny ihany no tanterahany. Dia eo anatrehan'izany dia mitarika anay saraka, mitarika fisarahana aminay reny olona ireny. Fampianaro anefa izay Andriamanitra, mba hijoro tsara amin'ny finoananao, mba hanananay izany hoe finoana masina indrindra zany eo anatrehanao, eo anatrehan'ny olona, ka mba handehananay, mendrika anao, hanaovanay izay sitraponao, ka mba hahatonga anay hamindra foankoa amin'ny olombelona rehetra. Dia misaotra ray eo, tonononay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Eny ary havana dia samy tahian'Andriamanitra indray mirary soa daholo.